Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe Rahavana Malala no iarabanantsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity, izay natratra soamantsara indray an'izao andro hariva izao ihaonantsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiombenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao ny Aki radio ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiombenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manototosan'izao fandarana izao. Dia tratra soa daholo tsika rehetrarehetra miarabanareo ary dia manona fiadanao tompo amintsika tsirairay avy. Raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra nahatongavanao teto fa tena Andriamanitra nandahatra ka dia tonga soa ianao maharetatra amin'ny farany fa zavatra tsara no ataontsika eto, ifampiary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tsika, ifampahery ifanohana, alleloia, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka dia miteny anao hoe maharetatra amin'ny farany ary aza mihafahafa miaraka aminay eto raha dia na dia voandràna ianao no natiketo satria feonantsika mianakavy eto tsy mialon-jafy ho antsika rehetrarehetra ka dia tahiny Jesosy dia maharetatra amin'ny farany. Adin'ilay sasany hoe raha antsika eto fa omany ny fotoananao fa hiaraka tsika, hihaino vavaka tsika, hihaino hira tsika, hihaino torotentsika, hihaino famelabelarana hivavaka ho an'ny firenena. Izany ny fandarantsika eto ka dia tonga soa ianao amin'izao anatin'izao vavaka fiombenana izao dia azahoanao heriny ity fandarantsika ity. Tsika izay efa-paketo kosa dia arabaina manokana tonga soa ranabavy Felina Rakoto niditra volana teto androany dia ho tahin'Andriamanitra manokana anie ianao dia tanteraka aminao ny nitso-dranon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely tao amin'ny Deutéronome 20:20 manao hoe ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka dia atolotro Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana ady aminao ka lalana iray ny vohany ady aminao fa lalana fito kosa ny andosirany eo anoloanao ranabavy Felina Rakoto dia raha izany tso-drano izany fa ho anao izany ary tsisy hajana eo anoloanao tokoa. Tahiny tompo koa ranabavy Zanary ambony Valera izy niditra faharoa teto dia tahiny tompo Marizo, Mami, Erika Raka, Sandra Akonina, Lantinirina, Koda Leoni, Mami, Mampionina, Lantinirina, Mami, Zanary ambony Valera, Veroselina, Faliray Ritovo, Erika Raka, Kadaka, Halleloia, ranabavy Lina, artisanay de Madagasikara, Zana Monika, Aimé Manambotso, Yama, Rantalina Marie Charline, Kadaka, Zamina, tahiny Jesosy, Fabiola, Veroselina, Angelina Suzelle, Tojo Mikael, Agnès Mbolatina, Tongasoa, Tsiry Amboaramiel, Nambinina, Rolianisha, Mama Valtina, Mamy Sirandry, arabaina ny zanakao mafatifaty kely ilay zazakely arabaina izy natratra ny tsingeritoanina terahany dia manoroka mamy ny zanakao zay ranabavy Mamy Sirandry dia tahiny Jesosy ane ny zanakao dia tahiny tompo ane ianao sy ny ankonanao. Nael tahiny Jesosy reo sendra mandalo ato anatin'ny masoko eto dia voateniko eto ilay izy arabaina ho tahinany ny zazakely. Rolianisha, Mampionina, Sandola, Herbetina, tahiny Jesosy, ao ihany koa tsara izany projet anao izany ranabavy Zanary ambony Valera, ranabavy Marina, mahafinaritra, ranabavy misy fita, ranabavy lalahy io dia tahiny tompo isika rehetrarehetra misaotra ny anabavy Agnès fa mitaky olona izy ireo hitrarina mba ho tonga Frida, Chantal, Sidonie, Alleloia, mba handray tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ihany koa Anjasika Patitsy, Ran'Olosy Olga,
iantry ny any Edita androany vohitako teto raha tsy diso de tonga soa be mihitsy ianao resina mpifaliana de ao ihany koa izy ve le nitagen'ny ranabavitsika Agnès tary ambony tary raha tsy diso sa masoko nandro roa zay vitako tany ambony tany ma tsy ohatry nitagy olo iandry ny aina Edita de io zany ondrikelin'ny ranabavitsika Agnès zany de tonga soa anabavy Edita tahiny tompo daholo izy de mino koa fifarabainareo ohatra zareo de tahiny tompo ihany koa inona azava tsara inona le projet an-dranabavitsika Zanary ambony Valera manamboatra page Facebook izy fianarana teny vahiny frantsay anglisy amin'ny alalan'ny famakiana baiboly mahafinaritra zany tsara zany fa de mahafitasoa ranabavy ao ihany koa ranabavy entinambavaka ianao Razana Monika Mamsirandry tsisy isaorana Aimé Lovelitina izy mipatisiera antsika eto halleloia rehefa mpanao gâteau ianao de ateneno izy avy fotoana ifankalalantsika eto iny na zavatra ataotsika mahafinaritra tsika miara manao zavatra raha mila gâteau ianao de miresaha amin'ny ranabavy Lovelitina mila sakafo ianao miresaha anamboarany soameva sakafo ianao mila inona avy ny zavatra ataotsika eto de mahafinaritra halleloia dia tahiny tompo io koa na elona fa miangola abily na ny aina engany ho tonga daholo zany olo zany sedera ndre atahina androany vohitako teto de tonga soa ianao de tahiny Jesosy azadinonareo mandray an'ireny vahintsika reny fa zava-dehibe ny fatogavan'izy ireo de tahiny Jesosy ary io koa Kodanela Nirina Rodriguez amboarantsika sisa ny andrasantsika tonga soa isika tsirairay avy zay no ela fa andorosika nomboka ny fotoana ary nomboka ny fotoantsika androany ekipa araka amintsika eto ny vavaka fanomboana ranabavitsika Iama any Koweït de nitondra ny tenin'Andriamanitra ranabavitsika Rolia avatsy Allemagne ary nitondra vavaka firenena de ranabavitsika Marizo ao États-Unis ka de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ndao re mpandrosika ny anabavitsika ranabavy Iama izy no ivavaka fanomboana mireka fotoam-piretan'Andriamanitra tahiny Jesosy ary ranabavy Iama anao ny fitenenana. Halleluia, tahiny tompo pasteur de tahiny tompo tsika rehetra zay manaraka zao fandarana vavaka fiambenana zao de faly manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy de ary vavatsika anomboantsika zao fotoana zao ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao velom-pisaorana anao indray zahay efa tonga amin'izao fotoana zao velom-pisaorana anao Jesosy malalo satria noho ny fitantananao ny fiarovanao ny tontolo andronay ny fiainanay ray manontolo mbola mahatoy zao anay mbola tafijoro eto amin'izao fotoana zao indray velom-pisaorana anao Jesosy malalo satria navahanao zay na de betsaka ary ny zava-miseho amin'izao tontolo zao eto tendretsy zay fa tafavory ndray tafavory satria le tianao le mangetaentanao le mangetaeta ny afatrao indray amin'izao fotoana zao de ankehitriny ary Jesosy malalo betsaka ny tsy fantanteranay betsaka ny zavatra nataonay izay tsy araka ny sitraponao fonanay sy bebahanay ao anatrehanao zany de hovarisay mba ho fakeloka Jesosy mba tena hoe anapahamasina hitsena ny afatrao anapahamasina angetaeta amin'ny fanatrehanao de ovy Jesosy malalo de ovy amin'le ranao sarobidy mba tena hoe ny fonay tontany lonaka ny riny teninao satria zany teninao zany teny masina tokoa ka mba tena hoe amovo tsara amin'ny fiainanay ane zany teninao masina ao afafinao eto zany de atolotray ary ny tenanay ho fanaritra velona kasitrahana eo anatrehanao atolotray ny fonay sy sainay tena hoe anjakanao mba tsisy velongelon'ny devoly sy ny satana isan-karaza zay tena merina tokoeran'izao tontolo zao de aoka Jesosy ianao rery ny sandratra eto aoka ianao rery no
tena hoe hanenika anay tsirairay avy eto dia ao Jesosy malalo reo namanay mbola eny am-piasana reo eny an-dalana mody Jesosy malalo afaingany dian'izy ireny amboary programan'izy ireny tsirairay avy tsisy diso anjara amin'izao fotoana izao Jesosy malalo ao koa reo mpanomponao izay tondra ny afatra ao eto na ny hivavaka amin'ny firenena na ny amelabelatra Jesosy malalo dia tendreo ny lelan'izy ireo ao koa tena hoe tony sabatra roa lela hipakany anatin'ny tsirairay avy izay miheno izany teny izany ny hafatra izay entinao eto amin'ny alalan'ny ilay fanahy masina izay mampiteny azy ireo tsirairay avy izay tsirairay avy koa dia Jesosy malalo tena hoe hatrehanao tena hoe ataovy fantoka izay Jesosy malalo dia arovo ny connexion anay arovo ny telefônina tsirairay avy arovo izay rehetra tsy akasitrahanao Jesosy malalo anelingelinanay amin'izao fotoana izao devoly satana mpangalatra ny teny mpangalatra ny fony tsy fantoka didina tsy anakery tsy anapahefana miala amin'ny aran'i Jesosy overy andavaka ny elo aoka ianao rery sandratra i Jesosy malalo manatra feno vonina ihainanao izay dia anao ny fidera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay halleluja amen halleluja misaotra betsaka andranabavitsika iama fanatin'izay vavaka matsiro izay noentina izay Jesosy amaly fitianao ranabavy ary tena tenanao manokana mihitsy hoe mahereza hatrany misaotra betsaka fa zava-dehibe ny fandraisana anjara izay ataonao ary matoky sy mino fa tsy ho very maina akory reny ny fotoana laninao izay natolotra ho an'izao fandarana izao na dia fotoana fohy zava-dehibe tokoa fotoana lambavaka ka dia tahiny tompo ianao ary Jesosy manankirepasoavana amaly fitianao dia tonga avy amin'ny ambony indrindra anandratra anao Andriamanitra anositra anao hatrany hatrany ka misaotra indrindra ranabavy ama dia tahiny Jesosy ianao sy ny ankonanao halleluja hitra amin'ny ten'Andriamanitra antsika araka amin'ny ranabavitsika rolia rehefa avy eo fa mena fotoana ianao ahafahanao maka toerana tsara maka baiboly fandorotsika hianohira mahafinaritra be hiaraka amin'ny groupe Juna famonjenitsika averina ihany entanina satria ohatry ny adinidinonareo ngamba fa miara-miasa amin'ny groupe Juna famonjenitsika manaparitaka ny sangan'asan'izy ireo ka raha mila ianao ny clé USB izay misy ny hira BDB audio sy vidéo any groupe Juna famonjena dia miresaka aminay ianao dia andefasana an'ilay clé 20 € ny vidiny dia afaka maheno hiran'ny Juna famonjena rehetrarehetra izay tsy misy ratsy na dia ray ho voninahitra Andriamanitra no hoe no tsika tirytiary dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra avitransika aorian'izy ity meno finaritra daholo ary Time
androany ka natonga ilaza fa tsy misy tolana Alleluia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra isaorana an'Andriamanitra zany izy zany a tsisy toanao a tokana tsy misy ny anankiroatra n'io Andriamanitsika io fa io ny tokana aman-tany aman-danitra ary karakara ny fiainantsika tsy mety afa-po fa ny karakara ny fiainantsika efa ny karakara mikarakara ary mbola hikarakara ary na iodinaiza sika na iodinaiza tsy mahita fanondroany a ohatran'io Andriamanitsika io ka dia mahereza raha mbola tsy fantatrao Andriamanitra na zay koa raha mbola tsy mahafantatra azy amin'ny atsipiriany satria lehibe loatra izy io fa isan'andro sika dia miezaka ny mifankalala aminy mahafantatra zany teteny aminao fa Andriamanitra tena tsy lany amamina fa isan'andro mahita zavatra hafa amin'Andriamanitra fotsiny mahita fahatsaran'Andriamanitra hafa fotsiny tsy possible mihitsy zany hoe ianao efa lehibe dia hoe hitanao daholo efa tapitra hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra mbola mahita zavatra hafa foana mbola mahita zavatra vaovao foana alleluia ary tonga indray tsika androany a hijery herik'Andriamanitra hijery ny fahatsaran'Andriamanitra indray a isika tsirairay avy tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mino avy efa vonimboniny tsika ahiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika hiaraka amin'ny ranavavitsika Rolianisa avatsy Alemaina izy a nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ka dia aorianan'ny tenin'Andriamanitra zay hoentiny a dia iveriny eto amelabelatra ny toriteny a dia raha misy taminareo mbola tsy narabaiko tao a dia tahiny tompo a efa narabaiko tao kosa angamba mboty Gilda tonga soa ianao a mboty Gilda androany vao nitanao dia tahiny tompo nefa nisy Gilda ihany teto tareo fa tsy mboty fa Gilda hafa tonga soa ianao a dia maharetatra amin'ny farany ny ana maheno soa koa mbola tsy narabaiko a tonga soa Yama efa narabaiko a mamy be le hira ozy izy Erika très belle chanson ozy izy a Maniko a Rantanina Marie Charline efa narabaiko teo Rodiny Marie tahiny Jesosy ao ihany koa i makasika hira ozy tojo Fabiola Zanakandapa filazana aloha melony idiresika amin'ny tenin'Andriamanitra rapitsika natateraka batisa alleluia misy olona anankiroa mpiaraka amintsika eto a hiditra amin'ny ranon'ny batisa izy rapitso alleluia dia tsy izay zany a fa ranabavy Fabiola Zanakandapa izy no hiditra amin'ny ranon'ny batisa rapitso any Koweity misy azy a ataontsika batisa izy rapitso ny faharoa dia ranabavitsika izay tsy haiko na efa eo izy na mbola tsy eo Tina Rakotoarizaka hiditra amin'ny ranon'ny batisa ihany koa ranabavy Tina Rakotoarizaka ny an'ny ranabavy Fabiola ataontsika any Koweity ny ataony batisany a ny ranabavitsika Tina Rakotoarizaka kosa dia etsy ao Paris no atao dia eto dia manentana anareo a ho anareo izay afaka ao Paris sy ny manodidina te hiaraka aminay a anatanteraka batisa dia anatanteraka batisa isika amin'ny alahady zao ao Paris ao amin'ny parc Montsouris tapenao amin'ny Facebook zany ao amin'ny 13e moa izy a misy lac zay ao amin'ny parc Montsouris fa ohatra zany MONT souris ohatrany hoe totozy parc Montsouris ao amin'ny parc Montsouris zany tsika anatanteraka batisa ny ranavavy Tina Rakotoarizaka amin'ny alahady ho avy zao zay ho afaka ianareo dia mandefa MP aminay a na tonga dia tonga ao amin'ny parc Montsouris nareo a zay miala teo amin'ny amin'ny 1 atoandro tonga any amin'ny amin'ny ray any any amin'ny amin'ny ray atoandro any zany a ho ataontsika ny batisa ny ranavavy a Tina Rakotoarizaka ao a Paris a matetika moa fanaovana batisa dia aty aminay aty amin'ny tanàna misy anay aty a feno rano aty misy rano efa fanaovantsika batisa fa amin'io kosa any a Paris no atao zany hoe zahay no andeha hanantona any amin'io a afaka tonga nareo raha te hanatrika an'izany zany hoe ny fotoam-bavaka ho ataontsika rapitso ny anazy mirahavavy fa ny fanitriana fotsiny sisa no ataontsika ny an'ny ranavavy Tina Rakotoarizaka amin'ny alahady dia fifaliana be ho anay mivady a sy ny fandarana sy ny ankizy rehetra ny mandray anareo ho isan'ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy izay vita batisa
ary vonany androso iroso amin'ny asan'andriamanitra tsy mory zany hiditra amin'ny rano batisa zany misy ny ady zay lalovana mampahely anareo anefa reo rehetra teo alohanareo reo zokinareo teo alohanareo reo nandalo an'izany daholy fa mahereza vitanareo io tahiny jesosy de zay ny fotoanantsika mifampitontsika amin'io rapitso zany lo fety be mihitsy eto manatanteraka batisa isika ao anaty zoom ao anaty commencement rapitso maraina anaty zoom no anatanterahantsika ny batisa an'izy ireo ny fotoam-bavaka ny toritena rapitso moa de ifantoka iamboka hoe ifantoka am'izany tsika fa ny fanitriana kosa ny endranabavy fabiolazanakandapa atao rapitso maraina fa ny endranabavy tinanakotazaka ataotsika amin'ny alahady any amin'ny am'ray atoandro zay tonga any ao amin'ny parc Montsouris ao Paris ao 13e zany zany hoe tekekeke ny Arcueil sy ny sisa ty zany tekekeke Montrouge ty raha tsy diso tahiny Jesosy ary tsika rehetra Zinateoda amboarantsiky falifaresaka metananabavy amboarantsiky satria sarotsarotry connexion kely zatoato alleluia soa meva tahiny Jesosy dia misaotra nareo koa firaritsosahady andry zareo de ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay raha nabavitsika Rôly no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra am'ty androany ty de meno finaritra ary tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra veriny eto avy eo vita ny toritena de veriny eto avy eo mamelaperatra taka ny mahazatra ihany tahiny tompo zoky Rôly anao ny fitenenana bona hazan-drano fa Simona namalaka tahiny tompo pastera tahiny tompo tsika rehetra zay manaraka izao fandaharana izao ny teny zay akatsika toritena androany dia ao amin'ny Lioka toko 15 atomboka tsika eo amin'ny 14 zany ka hatramintsika eo amin'ny 17 ny soramandreo ambony de mivaky toy izao inapahazahoan'i Jesosy an'i Petera hazan-drano be ary efa nitsahatra ny teny Jesosy de hoy izy tamin'ny Simona mandrosoa ho any amin'ny laliny dia alatsaho ny haratonareo hahazahoana hazan-drano fa Simona namalaka nanao hoe tompoko mandritra ny alina no efa nikelezanay aina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa no niteninao dia latsako ihany ny harato ary efa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy tsihatra ny haratony ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny samokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy reny ary nofenoiny ny samokely roa ka efa saika teto ry havana de nanarato Simona Petera efa nanarato zareo de tsy nahazo na inona na inona de niteneny teto fa hoe nandritry ny alina no efa nanaratovany nefa tsy nahazo izy na inona na inona ka de tena kivy tokoa izy tamin'izany ary tena efa namoy fo fa hoe tsy ahazo itsony ka de saka hitsahatra tsy hanarato itsony kanto tonga tampoka Jesosy ka rehefa tonga Jesosy dia niteny azy rehefa niteny taminy Jesosy dia namaly izy ka nanao hoe tompoko mandritry ny alina no efa nikelezanay aina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa no niteninao dia latsako ihany ny haratoko kanefa no niteninao ozy dia latsako ihany ny haratoko midika zany fa fakatoava ny Petera ny teny zay nataon'i Jesosy ary finoana na de teo aza ny hakiviana na de teo aza ny hoe efa tsy hahazo itsony izy fa tena efa reraka de noho ny finoanan'i Jesosy tompo de niteny izy hoe halatsany ny haratony no niteniny Jesosy tompo
Zany teny zany ry havana dia manambara fankatoavana lehibe. Zany teny zany ry havana dia manambara ny finoana lehibe. Finoana sy fankatoavana ary fitiavana. Na dia efa nisy aza ny famoizam-po, na dia efa nisy aza ny fahakiviana, dia mbola nanana ny fanantenana izy satria fantany fa teo Jesosy. Fantany fa Jesosy tsy andaingy. Fantany fa zavatra rehetra izay ho tenenin'i Jesosy dia ho tanteraka avokoa. Ka andrinina tokoa no niseho ry havana. Rehefa nandatsaka ny aratony tao amin'ny lalindalina kokoa izy dia voateny ao amin'ny andininy fafito hoe ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy reny ary nofenoiny ny sambokely roa ka efa saiky ny lentika. No ny fankatoavany an'i Jesosy dia saiky ny lentika tokoa ilay sambokely satria feno dia feno dia feno, tena feno hazan-drano. Manambara zany ry havana fa hoe raha mino a Jesosy Kristy tsika, ninona angatahantsika aminy. Raha mino tsika ninona dia ho azonao tokoa izany. Aza mba kivy ry havana, aza kivy, aza mamoy fo, fa Jesosy dia mbola eo anilanao foana. Aza kivy fa ho tanteraka aminao izay rehetra tadiavinao, ho tanteraka aminao izay rehetra irinao. Raha ohatra ka tena mino sy mankatoa ny tenin'i Jesosy Kristy ianao. Matoa izy angery havana tonga namonjy ianao ary nanolotra ny ainy dia ny fitiavana. Ka aoka tsika tsy ho kivikivy, aoka tsika tsy hanao toy ny Petera tamin'ny mbola tsy teo Jesosy ho kivy nefa efa fantany tsara zany Jesosy zany fa manana ny hery lehibe, manana fahagagana ary manam-pitiavana fantany zany. Kanefa naika kivy izy dia rehefa niteny Jesosy dia tsy kivy tsony izy fa nanatanteraka ny tenin'i Jesosy. Ka aokitsika anatanteraka izay teny voalaza ao anatin'ny Baiboly, izay teny voalaza n'Andriamanitra rehetra. Ny fahoriantsika ry havana, raha manana fahoriana tsika amin'izao fotoana izao dia mbola hody fifaliana. Mbola hody fifaliana indray andro any. Mbola hijanona ny ayay sy ny tebiteby satria mandatsaka ny arato tsika dia mbola hijanona ny ayay sy ny tebiteby. Dikan'izany ry havana dia izao, raha tena manorina ny finoantsika ao amin'i Jesosy tsika ka mandalina ny finoantsika lalina dia lalina tokoa, ka tena mametraka n'izany ampitiavana sy ampahatokisana dia mbola hiratra ny masoandrotsika ary mbola hody fifaliana ary tena zavatra tsy takatry ny saintsika, tsy takatra ho takatakary ny saina no tena ho avy amintsika. Fahasoavan-dehibe ary fahasoavana tsisy toy izany satria Andriamanitra dia efa nanome antsika fahatokisana. Andriamanitra dia efa nanome antsika fanantenana ary mampanantena antsika isan'andro izy. Fa raha tsy manana Andriamanikafa ianao, raha tsy izy rery ihany dia ho azonao izay rehetra irinao satria Andriamanitra anie dia Andriamanitra saro-piaro e. Tsy tiantsika handeha amin'ny lalan-diso anan'Andriamanikafa hanompo azy Satana fa ny hanompo azy rery ihany no tena tiany ataontsika sy arahantsika. Noho io tenin'ny Petera io dia nahazo ny arato izy araky ny tenintsika teo taloha, araky ny teny izay nivakiana teo aloha. Ka noho izany aokatsika androso lalindalina sy amatatra bebe kokoa ny zavatra ambaran'ny tenin'ny soratra masina. Aokatsika tsy hitodika varatra, hitodika atsimo, fa aoka handeha amin'ny lala mahitsy izay voatendry ny Jesosy Kristy, izay voatendry n'Andriamanitra ao anao. Izany ny toko lalana rahantsika fa tsika tsy hanaraka
izay teny diso, izay teny manambara ny tsy fankatoavantsika, izay teny manambara ny fanarahantsika ny Satana. Tsia, aokatsika anaraka ny tenin'i Jesosy tahaky ny nanarahan'i Petera, tenin'i Jesosy tahaky ny fatokisan'i Petera any Jesosy. Aokatsika hatoky azy mandrakariva, aotsika hiaino azy mandrakariva, atongy lany ny sofinao rehefa misy mitory aminao mba hahazahoanao ny soa, satria ny tenin'Andriamanitra dia teny tsy mamitaka ary teny tsy mandainga. Ananatsika finoana mahery, tsy anaiky ampiororony Satana, fa anana ny finoana mahery eo amin'i Jesosy Kristy ry havana, satria izy rery ihany no hany andry iakinanao, izy rery ihany no hany olona tokana izay nanomeny ainy hamonjy anao. Iza moa ny olona nanomeny ainy hamonjy anao? Tsisy na de iray afa-tsy Jesosy Kristy ihany. Ka tadidiro ry havana fa ny olona nanomeny ainy hamonjy anao dia olona tena tianao izany, ka ny fitiavan'i Jesosy Kristy anao dia hanomezany anao hazan-drano be dia be rehefa mandrotsaka ny haratonao lalina dia lalina ianao. Izany teny tsotra sy fohifohy izany ry havana no entiko indray hampaherezana tsika amin'ity androany ity, ka mba hanolorantsika ny tenantsika ho an'i Jesosy Kristy, hanolora ny tenantsika ho an'ilay namonjy antsika, izany teny fohy sy mafonja izany. Ka enany aoka hiditra ao am-potsika tsirairay avy izany, de raina Jesosy, de raina ny Tompo. Alleluia, amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay nentin'ny ranabavintsika rolia tamin'ity androany ity. Makasitraka anao indrindra, mialatsiny kely fa somary ohatry nisy tsy fitezana kely teo amin'ny lafin'ny feo ialana tsiny amin'ny ranabavy rolia, tsy haiko na avy aty ampy izy na avy any aminao na tonga an'izay fa raisiko aty ny fialatsiny nisy zavatra tsy nety, ohatry nisy somary nisy tsy nety kely le feo fa mino nefa fahazonareo tsara ihany ny zavatra nyteneniny, voarainareo tsara daholo ihany ny zavatra zay noentiny tamintsika teto androany. Mankasitraka indrindra ranabavy rolia ary de mamy, tena mamy le teny, rehefa maino anazy miteny de ohatran'ny maino nenitoa ao amin'ny fianakaviana zany, mananatra ao amin'ny fianakaviana misy nenitoa iny le izy le mananatra ny ankizy, mananatra ny havana, de ohatra maino any nenitoa zany maino any ranabavy rolia teny amintsika ato amin'ny groupe misy zany ny nenitoa ato kory Suzelle neny raivo alleluia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, sotra ranabavy rolia, Andriamanitra ane ampahiry anao, amaly fitianao de hanositra anao hatrany de hanandratra anao hatrany hatrany amin'ny ambony indrindra, de hoentiny hosolo vavany mandrakariva ianao de tsy avelany raha tsy tonga ho andro eo amin'ny teboly. Mahereza ranabavy rolia de tahiny Jesosy ianao sy ny ankonanao de mahereza hatrany, aza mijanona mihitsy fa mandrosoa hatrany hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Tantara diso haitsika loatra ty hoe Petera nanjona, nanarato fa tsy nanjona, samy hafa, tsy nanarato fa tsy nanjona fa nanarato. Ny soramady dia nampazahoany Jesosy an'i Petera hazan-drano be, de misaotra anareo koa mankasitraka andry zareo fa mampahery azy ny teny mamy izay ataonareo, ka de mankasitraka indrindra. Ranabavy mamina ny fara. Atao hoe bebe hono ranabavy Marina. Alleluia. Bebe ato amintsika ato zao ranabavy Charline, izy no zokiolona indrindra ato amin'ny groupe, ato amintsika mpiaraka amintsika eto ngamba. Ranabavy Charline sy ranabavy Tody ato misy tanora zokiny. De ny tanora zandriny reny ry Mami, ry Fity, ry Tojo, ry Jonathan reny mbola zandry, tanora zandriny daholo.
de misy ny tanora atony. Halleloia. Tahiny Jesosy ary tsika rehetraretra ny soramaty dia nampahazoany Jesosy any Petera hazan-drano be. Ny tena marina ary hazan-drano be dia be. Halleloia. Jesosy rehefa mampahazo dia mampahazo be dia be. Jesosy rehefa mampahazo rehefa manome zavatra tsy mahay manome kely andry ny tanany ngeza be. Halleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amin'ny farihan'ny Genesareta Jesosy. Ary nita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny ratony. Vita ny asan'ny mpanarato. Rehefa manasa ny mpanarato dia manadio ny arato satria iny arato iny dia indraindray mahazo fakofako eny amin'ny anaty ranomasina any, misy alga, misy tavoahangy misaringoringotra kely, tavoahangy plastika ireny na tsy fantatro misy fakofako dia tsy maintsy diovina ny arato. Nandeha tamin'ny alina zany Petera, ny alina tontolo talohan'io tsisy afa-tsy fako ny azony, loto. Satria raha tsy zany dia tsy nidiovina ny arato. Rehefa mipetraka eo ny sambo kely dia ny mpanarato efa niala taminy, fa nialan'ny olona ny sambo kely. Vita ny asa, manadio ny loto azo izy. Jerena tsisy trondro fa inona ny azo? Loto. Jerena tsisy vokatra fa fafo ny azo. Mety nanarato anao teto amin'ity fiainana ity. Inona ny vokatra azonao hatreto? Dia mety izy hoe zao manadio arato zao raha larado manadio arato. Manadio arato satria mba nandefa ny arato ihany fa fako ny azo teny, loto ny azo teny. Eto amin'ity zao tontolo zao ty raha eto tsika ry havana mandeha rery eny ambonin'ny sambo kely tsika, mandeha amin'ny herin'ny tenatsika, misambo-drivotra tsika ary loto ny azo tsika. Vome problème ny azo. Ny fanadiovana arato indray teto ny tena tantara. Fanadiovana ny fitaovana. Dia ianao mivoaka maraina miverina ny hariva, inona ny azonao teny amin'izao tontolo izao? Fo maloto, vokatra ratsy. Verina nody ianao zao inona ny zavatra misy eo aminatinao? Famoiza-po, alahelo, fo maratra. Zao ny zavatra mahafinaritra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny ten'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genesareta Jesosy. Fa maninona ary no nijanona teo Jesosy? Fa maninona raha teny an-tendrombohitra Oliva? Fa maninona raha tany Jerosalema? Fa maninona raha tany Betania? Satria eo amin'ny farihan'ny Genesareta io fantany fa misy olona anaty famoiza-po. Fantany fa misy olona avy diso fanantenana eo a Genesareta. Dia eo ny vidiany hijanonana. Halleloia. Eo amin'ny toerana izay hijereny Jesosy, ahitsahany tongony, hijanonany, olona izay hitodiany, anao zavatra eo izy izay. Nitraka Jesosy eny ambony hazo, misy lehilahy anankiray naseny nidina anaovany zavatra iny izay. Nitodika Jesosy fa nisy lehilahy anankiray niantso azy, ry Jesosy zanaka Davida mamondrafo amiko. Nitodika izy atsoy lejambo anao zavatra izy izay. Tonga eo amin'ny tanàna atao hoe Gadarena izy, Gerasena, dia nanitsaka ny tongony teo, misy antony nalehany teo, hanafaka olona voafatotra izy. Raha nijanona Jesosy teto Genesareta, misy olona nitadiavina. Tsy nipony ny Genesareta
fa le lehilahy anankiray avy diso fanantenana teo ambonin'ny ranomasiny teo ambonin'ny fariany Genesareta dia ny tompon'ireo sambo kely reo atongany amin'ny toerana misy anao Jesosy raha iantefany ty tonga ao tokantranonao ty fandarany ty androany dia tena sitrapony Jesosy mihitsy no tonga any fa tsy kisendrasendra tonga fotsiny eo mety ny defile mandeha anao amin'ny Facebook defile anao ny telefonao dia sendra hitanao eo za ity fandarany ity dia mijanona kely fa te hitondra vaovao mahafaly eo Jesosy te hanova zavatra eo Jesosy misy zavatra mila hovaina halleloia misy zavatra mila hovaina ry havana malala misy tranga mila hovaina tamin'ity ndray mitoraka ity ny zavatra hitan'i Jesosy laka nefa mipetraka dia mpanarato manadio ny arato sady mametsovetso dry alina tontolo fery zalatsika dia tena tsy nahita an'iny halleloia ohatr'izany mihitsy izy izy amany nahitany teto ohatr'izany daholo tsika rehetrarehetra nareo rehetrarehetra sendra nandalo ny nahita ary misy olona eto androany vao androany indray izy ny tonga eto mandalo eo Genesareta Jesosy androany eo amin'le toerana eo ampamoiza-po fatao izany tetezany ampamoiza-po eny Antanjobato izy any avy eny Antanjobato misy tetezana anankiray eo ampamoiza-po ny ataon'olona anazy satria eo daholo ny olona mamono tena eo ampamoiza-po zay kivy rehetra avy any dia tonga eo ampamoiza-po dia rehefa mijerijery an'io rano izy dia efa mitandritandrema fa isaoty izy zay dia tsy miverina intsony ka Genesareta dia toerana misy fahakiviana misy fanenenana misy tsy fifaliana misy arerahana misy fahatsompana tenana zay tadidiko mihitsy raha nabavy ama tamin'ny voaniditra tamin'izany ka halleloia anisan'ny olona be koretaka teto izy io fa efa niova izy zao tsy ratsy zany anisan'ny olona voakasika lava teto raha nabavy ama anisan'ny natadiavana azy ato anaty groupe mihitsy le izy mora mitomany kely zay halleloia fa fantatry Jesosy ny toerana hijanonany fantatry Jesosy izany eo halleloia ay avy any nareo mivady avy any aninona avy any Antanjobato Rahalahy Rodriguez avy any ampamoiza-po tsy nisarasara Jesosy niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona tanao ry havana fantatry Jesosy hatramin'ny atsipiriany ny olona ovanginy halleloia fa maninona ary janonao Genesareta izy dia tsy izay olona hitany eo fa misy olona ray spesialina tadiaviny mihitsy ny tompony ity sambo kely ity Simona ny anarany halleloia nidirany sambo kely sambatra Simona sambatra Simona eo anatin'ny fotoana mahakivy anao ny alina tontolo ianao tsy nahazo dininina no misy lehilahy anankiray atao olona nefa atao Andriamanitra atao Andriamanitra nefa atao olona miditra eo amin'ny sambo kely ny fiainana sambatra ianao niditra teo amin'ny sambo kely mpiainanao Jesosy hanova zavatra eo amin'ny fiainanao ny fidiran'i Jesosy manitsaka eo amin'ny sambo kely ny fiainanao io manitsaka eo amin'ny fiainanao miditra tsehatra eo amin'ny fiainanao io satria isy tantara iova eto manomboka amin'ny fotoana idiran'i Jesosy atsehatra ny fiainanao dia misy tantara miova tsy mamoy fo zany nareo raha nabavy
aveny fotsiny nareo. Halleloia. De zao izy tantaram-piainana Iova eto, ny spesialite an' Jesosy de ny manova. Halleloia. Ary tsy manova ratsy fa manova tsara. Tonga de nidirany nangataka izy niditra teo amin'ny sambo kely anankiray zay any Petera any Simona izy de nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany mba hipetraka eo an-tsambo kely izy ka hampianatra ny vahoaka. Ny olona ray rehefa midiran'i Jesosy ny fiainany de entin' Jesosy miataka kely aloha izy. Ianao mety tena hitan'ny olona hoe ohatry miataka ny olona, normal zany. Normal zany. Ny olona rehefa idiran'i Jesosy atsehatra ny fiainany de misitaka kely miala amin'izao tontolo zao. Misy jamba nositran'i Jesosy de nentiny voaka tany an-tanàna mihitsy aloha, nentiny voaka niala teo an-tanàna mihitsy aloha izy vao nisitraniny. Le nisitran'i Jesosy tamin'ny feta iny. Rehabako. Hoentin'i Jesosy hisitaka kely ny fiainanao io. Ny sambo kelinao io miala kely amin'izao tontolo zao. Hoy Jesosy hoe raha tia an'izao tontolo zao nareo de tsy tia ahy. Fa raha makara an'izao tontolo zao nareo de tia ahy. Halleloia. Marina ny mpanontaniana Nambinitsoa, aiza daholo ny namanao taloha. Tsy hita intsony ny namanao taloha, ny cousin sy ny cousinenanao niara nifety taminao taloha satria maninona? Normal. Ny ianao nentin'i Jesosy nisitaka kely ary nipetrahany mihitsy, nipetrahany naharitra mihitsy. De aza miteny ianao hoe very aho fa miteny ianao hoe sambatra aho. Sambatra. Za vao aingana nahita ny compte namako mpiara maditra taminay taloha. Eo amin'ny 5 lahy eo zay mpiaraka taloha, tsy misaraka. De eo ry zareo de mbola sendra mifankahita efa ela be tsy mifankahita de manoatra le taloha hoe mihaona de mandeha misotrosotro sy miaraka hatramin'ny mandritry ny alina de miara-maka sary de misy fanontaniana mihitsy hoe ohatrany tsy ampy ray nareo de zahako mihitsy tenen'ny olo hoe tsy ampy ray. De ozy izy le namako anankiray, za moa zany tsy censé hoe mahita an'le izy fa za mihitsy sendra niteny de ozy le anankiray namako hitadapasy ve? Efa hitadapasy zao ne tsony ny olona anahy. Nefa taloha tsy zany. Ny namako taloha be dia be variny mampiona taloha nahita nisan'ny namako, fa nisan'ny namako taloha de tena be dia be. Be dia be ny olona fantatro sy ny namako. Fa tsy ataoko hoe indrisy, fa ataoko hoe soa. Fa nidiran'i Jesosy ny sambo keliko de naseny niataka kely. Hanao zavatra izy midikany. Elaela ianao tsy hita ozy ny tsy hita intsony. Da za miteny hoe kely ka tsy hitan'ny olona fa teneny hoe nidiran'i Jesosy ny sambo kely ny fiainako de nisitaka kely aho. Halleloia. Tsy mahafaty ny misitaka kely fa mahavelona. Aza kivy entin'i Jesosy misitaka kely zany. Fa ianao entina misitaka kely iny misy zavatra ho atao aminao. Avy eo aminao, avy eo amin'ny sambo kely ny Petera na maninona no mipololotra ny teny ampairezana ny olona rehetra. Raha tsy nisy ny sambo kely ny Petera tsy voatory tamin'ireo olona ireo ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahery ireo olona rehetra zao. Satria tsy mipetraka teo Jesosy. Jesosy tsy afaka sady milomano, avana malala, fa tsy maintsy mipetraka tsara eo ambony ranomasina, eo ambony farihy. Laka mantsy io fa tsy ranomasina. Farihy ny Genesarety ohatra le anaovantsika batisa andranabavitsika tiana rakotary zaka milahady io. Farihy fa tsy ranomasina. De niditra tamin'ny sambo kely anankiray izay an'ny Petera izy. Nangataka taminy mba hisitaka kely, hiataka kely amin'ny tany. De mipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Any fotsiny de efa fitahiana ho amin'ny manodidina Petera. Tsy ho janon'Andriamanitra mantsy zany
ho fitahina ho an'ny hafany ianao, ho fitahina ho amin'ny manodidina safady voaniona tamin'i Jesosy fotsiny Petera to de efa mivadika olona fitahina ho manodidina tamin'ny alina Petera fa avoazana ho an'ny olona rehetra sy zay olona niarana nanjona narato tamin'ny Petera tsisy nitondra napirina rainody azy zany fa tamin'ny alina zany Petera ohatry ny tenen'ny olona nareo ve teraka lakosy tena tsy izy mihitsy nareo izy ny olona raha napozoka ohatr' zao nareo hoe tena zay taloha manao taxi manao taxi amin'ny alina za taloha manao taxi amin'ny alina tamin'izaho mbola mpianatra de manao taxi amin'ny alina de mijanona eny amin'ny sapanina mpanandalina eny de misy efa groupe-na taxi de ohatry ny hoe finonompoana fa misy taxi anankiray namanay zay izy tsy indraindray any izy vao miasa fa ohatry ny hoe finonompoana ravana tamin'izany fa samy miandro io zay de eo zany anao mipetraka eo de tonga ny client ndao any ananiny fa rehefa tonga eo io le namana io vao tonga eo io tomobiliny io ajanony eo de izy matory ny ataony eo matory izy fa amin'ny fotoana tongavany eo izy ianao fifandrofian-javatra tsisy olona tsony tonga eo am'le ohatry ny tena tsisy de imangidy ny ataonay anarany imangidy indray mangidy de fa elany io parking io elany io stationnement io tsy mijanona tsony ny olona satria vao tonga mangidy de mangidy tsisy asa mitondra fanaratsy fantatra tsony izy raha teo ny alehany eo atory ajanony eo tobila de matory izy de tsisy olona tonga tsony de efa fantatry ny olona izy somary maizivaizina zay ny jiro ny tobila iny mangidy fa nivoaka ndao iova stationnement ny aliny Petera mangidy niarana narato tamin'ny olona ao anarany tsy mamelo zany de ny olona miaraka amin'ny Petera mangidy ngetsika io vao mandeha io amin'ny alina tsy mahazo ninina vao tamin'ny alina iny Petera tsy nahazo ninina zay rehetra niaraka taminy niara-matiantoka taminy meno manivadiny daholo fa aiza ny trondro tsy ka nandeha Petera ozy ny olona efa zany hoe vao mandeha iny de efa tsisy ninona ozy ny olona fa zao miova ho any tantaram-piainanao miova ny tantaram-piainana ravana rehefa idiran'i Jesosy amin'ny fotoana voalohany idiran'i Jesosy amin'ny fiainanao de miova ny tantaram-piainana tsy mangidy tsony ianao zay tadidio zay vao ny apitso dinona zavatra antranga tonga de niova ny tantara fitahina ho an'ny hafa nanomboka teo avy eo amin'ny Petera no mivoaka halleloia ny fampianarana avy eo amin'ny Petera no mivoaka ny fampaherezana tena ozy ny olona sambatra io sambokely io sambatra ny tombony io sambokely io avy eo no mipololotra loharano tsy mety ritra de loharano-piainana teny fiainana de ny tenin'i Jesosy any de fa miseho ny fitahina any de fa miseho fa lehibe ty Andriamanitsika ty ravana malala lehibe ary rehefa tonga amin'ny fiainanao izy de manova ny fiainanao ho le fomba fiteny zay tsika rehetrarehetra teo olona ordinaire kely daholo fa vao idiran'i Jesosy extraordinaire daholo am'izay olona tsinitsinina fa vao idiran'Andriamanitra tsehatra de lasa olona lehibe Mosesy zany de olona kely zany tsinitsinina zany fa vao idiran'Andriamanitra ny fiainany lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny baiboly nanoratra ny boky anankidimy nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatry ny saina nanamarika tantara satria maninona olona tsinitsinina fa nidiran'Andriamanitra tsehatra de olona tsy nisy oatra azy niditra teo amin'ny sambokely ny Petera izy tonga de ny vahoaka rehetrarehetra ndray nahery tamin'ny fampianarana teneno androany hoe Jesosy aty tokantranoko ity ataovy sambokely ipetrahanao Jesosy ty fiainako ty ataovy sambokely ipetrahanao de ipololotra ivoaka avy eo amin'ny fiainako io avy eo amin'ny tokantranoko io fampaherezana ho an'ny olona rehetrarehetra ho fitahina ho an'ny hafa ho fitahina ho amin'ny manodidina ho sopotra halleloia
ho sopotry ny fahasoavan'Andriamanitra avy eo aminao no mipololotra zany, avy eo aminao no mipoiboky zany. Ry havako malalako, lehibe Andriamanitra, tsy azo itikevitra. Andiny ny faefatra, rehefa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia halatao ny aratonareo azahoanareo hazan-drano. Baiko amin'izay. Ity indray raha resakantsika maro hoe baiko sa fiangaviana sa torohevitra, baiko mihitsy ny eto. Mandrosoa, baiko zany. Mandrosoa. Ary mazava ny teny any amin'ny lalina. Tsy mandroso fotsiny. Fa mandroso ary tsy mijanona raha tsy tonga any amin'ny lalina. Aoriana zay alatsao amin'izay ny aratonao. Aza tonga dia mandatsaka arato aloha eto Amarivo mbola tsisy antony andatsahanao arato. Fa mandrosoa aloha. Halleloia. Mba manaovina reo taka nanabavy-marina io. Mitenena Jesosy ty fiainako ty atao sambo kelinao. Halleloia. Hitan'i Jesosy reny teninareo reny Halleloia. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mandrosoa any amin'ny lalina, mandrosoa aloha. Aza mbola mainka handratsaka arato fa mandrosoa mihitsy aloha. Asa mbola mijanona raha mbola marivo, fa mandrosoa foana mari-pahatonga anao eny amin'ny lalina, fa eny amin'ny lalina ny tenenin' Jesosy. Be dia betsika ny olona miteny tahaka an'ity tenin'i Petera ity, 9:5, fa Simona namalika nanao hoe tompoko nandritra ny alina nefa nikerezana aina, fa tsy nahazo ninninona. Eo tsika ilay miteny hoe efa mivavaka foana, miteny anareo zay ndao tsika ifa. Tena misy olana be, tena tsy tena tavoaka ilay fiainana. Toy izy izay hoe ndao hivavaka e. Toy izy nareo efa hatramin'ny alina tontolo, efa nivavaka foana, efa ho atao jôbily amin'ny mahadekona, efa ho atao jôbily amin'ny mampanompon'Andriamanitra 50 taona. Nanompon'Andriamanitra zay zao raha larado nareo firy elo mbola va 5 e. Toy izy efa mivavaka foana zay hatramin'izay. Efa nivavaka foana ianao ry Petera, fa nisainky adininao nandritsy ny alina noho nikelezana ena fa tsy nahazo ninninona. Fa adininy Petera fa nikely aina izy fa tsy teo Jesosy. Na ikely aina ianao dia tahaka ny ganagana mitety azy. Firy ny olona mikarama ndray resaka fiainana eto an-davitsika, misy olona eto mikarama manana asa 2-3, tsisy afa-tsy miasa, adiny tanteraka ny fianakaviana, ny ankonana, fa dia asa euro. Fa inona ny zavatra mitranga? Ny eo ihany eo. Songonan'ny olona miasa kely fotsiny. Eto amintsika eto misy olona tahin'ny tompo eto miasa fotoana fohy fa ny karamany ay. Anisan'ny olona hitako tena be karama eto an-dafy eto zany olona zany, nefa miasa asa kely, fotoana isany kely. Satria maninona? Efa nidiran'i Jesosy tamin'izay ny fiainany. Fa zao ange ry havany, ny olana eto zao tsony, tsy hoe nandritsy ny alina, tsy zany tsony ny olana. Efa hatramin'ny alina, tsy ny fotoana nandehananao tsony, fa ny hoe nanahoana ny nandehananao, iza niaraka taminao. Eto dia zao ny tenin'i Jesosy, mandrosoany amin'ny lalina dia halatsao ny aratonao azahoana hazan-drano. Mamaly Petera hoe eny olona tsy resy lahatra izy manao an'io fa nandritsy eny efa nandritsy ny alina zay no nikilezana ena nefa tsy nahazo ninninona, fa sy neny ny amin'ny teninao dia alatsaka ihany ny arato. Olona tsy resy lahatra izy manao an'io, fa te hanome fahafapo an'i Jesosy fotsiny. Nefa ny zavatra tsy hainy, izy no mena fahafapo fa tsy Jesosy. Halleloia. Ny zavatra tsy tsapan'i Petera dia zao, le sambo kely io ihany netiny tamin'ny alina. Iny arato iny ihany netiny tamin'ny alina. Izy ihany koa no nandeha teny, fa saingy mbola tsy nandalovan'i Jesosy teo amin'io sambo kely io. Ny zavatra ataonao io izy ianao hoe ty fiainako ty tsy mety nandroso. Toy izay mantsy ndao hivavaka, toy izay efa mivavaka foana, fa za te teny aminao, mety nivavaka ianao fa mbola tsisy an'i Jesosy teo amin'ny fiainanao.
mety ny vavaky ianao, ny hira fiderana ianao, nangataka ianao, nandohalika ianao, fa mety mbola tsy teo, mbola tsy nitsahany Jesosy, mbola tsy nidiran'i Jesosy sambo kely mpiainanao io. Betsaka ny olona mivavaka fa tsy mbola nandray an'i Jesosy. Betsaka ny olona mivavaka be fa tsy mbola nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Raha pisy misy olona anankiroa andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ary raha manomboka eo ny fiainanao tsy miova, dia torohany amin'ny pôlisy fa mandainga aminao. Efa nidiran'i Jesosy atsehatra ny sambo kelinao ry Petera, mandehana am'izay. Ozy ny eo maly any nandeha tsy nety, ndana am'izay mandeha androany fa mety io. Ianao aza misahirana zany hoe andeha hitady asa hafa fa tsy mety. Misy olona ohatra teny an'ilay pasitera namako foana izy ity dia tadidy foana. Misy olona nandeha train, nandeha lamasinina miainga ao Sorano. Rehefa tonga ary alolo ary jereny tena tsoany tamatavy tampoka ny train fa andeha ho any Antsirabeka i. Dia tonga tao amin'ny areta aloha tao dia niala izy satria diso train. Fa rehefa niala tao amin'ilay wagon teo aloha izy dia nivoaka tao dia niditra tao amin'ilay wagon faharoa. Dia izy mieritreritra niova train izy. Ka io train io ilay mankany Antsirabe ihany. Fa ny ataonao tsy niova train ianao fa niova wagon ozy izy. Fa ny mila ataonao miova train mihitsy ianao. Fa zao no tiako tenenina anao. Mety hiteny ngambo ianao hoe ty asa ty andao solona fa tsy mety. Tsy ho asa iny tsy mety. Petera tsy hoe nanarato dia tsy nahazo trondro. Toy Jesosy andana mivarotra fripy. Dia lasa am'izay vidy balina dia hamaky balina. Le asa tsy nety maly ihany. Rehefa nidiran'i Jesosy atsehatra am'izay dia mandehana am'izay. Tsy ny fiovanao asa ny zava-dehibe, fa ny fampidiranao an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao dia andehananao am'izay manao an'io asa io efa tsy ianao irery fa miaraka amin'i Jesosy. Alleluia. Ozy izy hoe nefa no ny amin'ny teninao andao ry zalahy ary le tsondrona motraka andao masosotra anazy raha tsy mandeha andao fotsiny fa kefa tsy nahazo antsika Petera. Hoe andao fa tsy manindro andao fotsiny aloha azy. Olona lehibe nge io hoe Jesosy io andao. Jesosy mipetraka eto dia le tondrona motraka manaiky. Kefa tamin'ny alina antsika. Andao fotsiny fa tsy manindro. Andao e. Andao masosotra anazy fa nareo koa vidao. Mbola mamaly ihany reo olona. Tsika matra ohatr'izany rehefa miteny. Tsy resy lahatra izy rehefa nivonina le arato ara nitaritaritana fotsiny ohatr'ilay zazakamandeha ihany reny taritaritana fotsiny le arato. Ndao ary ndao ary rehefa tsy maninona tsy adina hevitra e. Ndao. Nefa no ny amin'ny teninao dia ataoko ihany. Andiny ny fahavalo nefa. Alleluia. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be. Hitanao fa tsy be fotsiny. Any amin'ny Soramandry izy nahazo hazan-drano be. Fa taty amin'ny andininy fahaenina kanefa ny nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy. Ka efa nisitritra ny aratony. Hitanao tsy ny vononany a. Ao amin'ny Baiboly ao rehefa miresaka arato isika dia misy arato karazany maromaro. Misy ny arato a. Raha resaka arato misy karazana arato ao amin'ny Baiboly a. Misy ny atao hoe fandrika. Afaka io arato io afaka mandriana vorona na haza biby hafa eny na olona ary dia samborina amin'ny arato. Fa arato any anaty rano ny resantsika eto. Fa na ny arato any anaty rano ary misy karazana arato anankiroa amin'ny Baiboly. Misy le arato kelikely dia misy arato tena ngeza be mahatratra amina tena ngeza be mihitsy ny vitany. Dia ny fatotrany ny vonany a mafy be mihitsy. Iny zany afaka mahazo na dia atsantsa azy. Mazaka. Ka ripetera teto a tsy ny vonona no amin'ny vokatra dia arato efa sy arato tsy dia makaiza ny netana. Za teny aminao. Raha manapa-kevitra araka amin'ny Jesosy ianao a dia vonoiny ny arato matanjatanjaka.
vonono ny araty matanjatanjaka fa eo andriamanitra toriko aminao io tsy mahay manao zavatra kely io tonga de mitosaka tonga de mampitolagaga tonga de ngeza tonga de goavana raha manapa-kevitra araka am' Jesosy ianao ajanony ny arato kelikely fa tritra reny tritra ho ah alleloia anomboka izatra ianao ikirakira zavatra goavana anomboka izatra ianao ikirakira zavatra avoleta hiakatra standinina mihitsiny hiakatra tena hoe nivo hafa mihitsiny ianao hiakatra gamma ambonimbony kokoa alleloia ajanony le arato voratritra reny fa isy raha eto androany isy raha donc andry alleloia alleloia izany tsy mahalala fripy ato fripy fa tsy frity a tsy ho frity akory fripy akanjo empananaovany zany ary havana kla raha samy ity aloha tahiny Jesosy androany vao hitanao teto amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra hoe za Jesosy a tena anaraka anao am'izay hoe za Jesosy a androso a za tena teneniko anao tsy ny fivavahanao ny diso tsy mamokatra ilay fivavahana kristianina mamokatra ny fivavahana kristianina ka fa ny olanao tsy zay naseny Jesosy nataonao ao am' baiboly ao a tsy adala isika ry havana raha tsy manova ny baiboly io tsy adala isika raha miezaka miverina andoharano miezaka manatanteraka zay nataon'ny olona ny tain'Andriamanitra tato amin'ny baiboly tato fa vanino tsika tsy mihinana zava-padina satria zany nataon'ny olona tato fa tsy hoe andro efa 2022 zao de hoe efa mandroso ny taona de tsisy an'izany intsony vao me miverina mikatsaka ndray tsika inona ny fahamarinana inona ny nataon'ny olona inona ny tena niangany ty fivavahany ty miverina miditra lalina isika mety gaga nareo manao saron-tony vehivavy eto inona ny dikan'ireny Jesosy hoe tsy nitendry hoe dana fotsiny dana de zay nanaovanareo azy tamin'ny alina nisy fomba efa fataon'ny Petera nanzony tamin'ny alina fa tsy zay tsony ny fomba manomboka androany fa ny fomba ny Jesosy am'izay raha anao batisa tsika rapitso de batisa ny rano be miletika anaty rano be satria Jesosy natao batisa tany amin'ny rano be fa retentsika tsy zany tsono afa efa le rano kirety de fa mety de mialatsindry fa mbola zay nataon'ny Petera tamin'ny alina fa eto Jesosy manome baiko vaovao ary tsy vaovao io fa efa fatao alleloia ary fomba tena fanjonoana tena mety ny tenen'i Jesosy fanaratona avahako foana mantsy ny hoe manjono sy manarato zavatra samihafa ny manjona de mamitaka asiana kakana kely ny lelapitana de zay azo eo mody atao hoe misy kakana kely de mieritreritra hoe misy fitahina be ty de manaikitra tonga de manjono ny dikan'ireny fa ny manarato niza lefa fotsiny indry toy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Mateo 7:20 any misy ny fanjakan'andra de toy ny arato tarihana any Mateo 7:20 de 7:20 any arato tarihana zany alefa fotsiny arato de misy zay azony ao na black bass na pirina na tilapiana zay rehetrarehetra ao alleloia ry havana za te teny aminao androany tokony hampahomby anao io fivavahana io fa ny anay aloha de tsorina ianao fa mampahomby anay fivavahana mampahomby ary tena misy fitahin'Andriamanitra azy fitahin'Andriamanitra horakorahana nefa tsy misy fa tena misy
tena hitain'Andriamanitra ny fivavahana, tena mahasitrana ny fivavahana, mahafampanadinana ny fivavahana, ahitana asa ny fivavahana, mampilamina fiainana, azahoana trondro. Tsy tamin'ny fomba fanaovan'ny Petera azy tsony fa tamin'ny fomba fanaovan'i Jesosy, fa Petera nakatosa izy. Ny ataon'i Petera teto tsy nibaiko tsondry, hatramin'izay Petera, zahako ny Petera Simona, mbola tsy Petera moa izy teo, mbola Simona, za Simona raha nareo zany eto tsisy mahay olo za fa de zahako no miteny zay tokony atao. Misy olona tena tsy manaiky mihitsy, aiko ary tsy tatiny mihitsy ny tena hoe tsy hay io. Misy olona fantatro zay, izy io tsy tiany mihitsy zany atao hoe za hoe atsotsony hoe zandry zany, fa ny azy ny tiany izy ny zokony olona. De le andro zany izy de vao miresaka io zay de ozy izy to de fahitany daholo ny olona. Zao zany natsika rehetrarehetra ngamba mino mihitsy fa zandriko daholo nareo. Ny tiany tena amin'io zany mangina daholo fa alao izy ny teny. Nareo to rehetrarehetra zandriko daholo nareo. Tindrisy araiky reny nangatanana. Azafady za ngamba zokin-dranga. De ozy izy. Eny tsy manino zany na zandriko ranga na za zokin-dranga. Nangina izy aloha zany izy zany zoko foana. Tsy manino zany na zandriko ranga na za zokin-dranga. Tsisy ona zany fa mety foana. Eny koa aloha eny ary zandrinareo moa ny tena. Petera teto mety ny tena zay, zahako may an'io Simona. Mangina fotsiny nareo navaoko azy. Fa teto mipirina amin'ny Simona azy. Pirina. Hatramin'izay donjony fa teo. Tao anarato araka ny tenin' Jesosy. Mipirina ny nahapeterana azy. Fa inona am'izay nataony? Inona am'izay nataony? Nanaraka an'izay tenenin' Jesosy izy. Jesosy tsy mpanarato, fa Petera ny mpanarato. Fa Jesosy izy mpampianatra. Ary Jesosy mpampianatra io, mampianatra ny zavatra rehetra. Ninona asanao? Tsy afaka hitentsonao amin'ny fotoana Jesosy miditra amin'ny fiainanao hoe efa haiko Jesosy. Alleluia. Alleluia. Fa Jesosy maître foana, mpampianatra foana. Ninona zavatra ataonao, Jesosy mahay lavitra ny rehetra rehetra. Nanomboka teo am'izay Petera, eny no ny amin'ny teninao. Niainga teo am'izay Petera ohatrany tsy mahay ninona. Hoana tsara moa zalahy izy teo, mandroso any amin'ny lalindalina. Andao any amin'ny lalindalina miezaka mitadidy lesona. Hoy Jesosy hoe mandroso any amin'ny lalindalina de rehefa avy eo am'izay de aratso ny aratonareo. Aratso amin'ny akavanana nareo ny tena marina raha mamaky ny teny amin'ny teny hafa. Aratso amin'ny akavanana, tsy any amin'ny akavia. Tsy Jesosy ny teny any amin'ny akavanana de hoe mitovy ihany re zany de any amin'ny akavia. Fa raha vao zay tsy azo ianao. Mbola faky any ny azonao. Fa arahan'ny Petera tsakany sy andavany zay. Nanomboka teo Petera nahita tombontsoa amin'ny fanarahana tsakany sy andavany izay tenenin' Jesosy. Nanomboka teo Petera, zao ny zavatra nitranga. Ary rehefa nataony zany de nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Teo vao nanena. Izay tsy tiany ny aratony etintsika rahalahy fa tena haika tena nisy be dia be tato. Androany ianao anapa-kevitra ve ianao fa handroso amin'ny lalina. De ny ataonao voalohany, soloa ny arato. Alleluia. Soloa ny arato. Anomboka ve ianao anapa-kevitra ny androso. Soloa amin'izay poketra. Alleluia. Vonona ve ianao androany anomboka ny androso lalina. Diovy amin'izay ilay garage. Tokony amin'ny tômôbila roa de le ozy hoe ity ve de isy tômôbila roa zany fa reo fenona entana de ny ray ihany sisa ny tafiditra. Diovy ny garage. Alleluia. Marina izy ny teko anao zany. Alleluia. Saiko tritra ny arato. Andiny fa vita ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa de avy ireo mba hanampy azy. De avy reny ka ny finoana sambokely roa ka efa saika niletika. Ny Andriamantsika Andriamanitry ny fahafenoana. Sambokely ray ny nandeha, sambokely roa no miverina. Feno
hitanao ry havana io zavatra eritreretinao io kely io fa mihoatra no zay nieritreretinao ho ataon'Andriamanitra ny fiainao. Ianao nandeha sambo kely ray araha somary malefalefaka soloy am'le be firongo am'izay le mahazaka firongo am'izay mipoketa fa ho feno iny, halleloia. Raha manaiky ny androso ianao tsy hoe miresaka zavatra ranovanao fotsiny a fa resaka zavatra tsapaitana nandresantsika eto, vokatry ny fankatoavana zay tsy hita maso de miomana sy mivonona ho amin'ny abondance, ho amin'ny fahafenona, ho amin'ny fahalebiazana fa Andriamanitra tsy kelikely miresaka aminao io. Sambo kely ray nandeha tsy maintsy nampiana renfort hoe sambo kely roa no verina avy any, gaga ny vahoaka, taiza daholo reto trondro reto, taiza trondro taiza ireo, tsy mazinoara. Alleloia. Tsy mazimazio fa trondro tena hoanina. Ny Jesosy tsika tsy mampanampanantena-tsika zavatra tsy maniditsidiny zany fa zay ny teneniny de ataony. Tonga de roa sambo kely a gaga sahany fifaliany Petera tsy hodimaina izy efa sika andeha biby andramatoa, efa sika biby satria efa nakredy ary izy ana ny biby anangape Simona eka ody ry neny fa teo anamboary anana olo na inona ny lokao fa kanareo tsy nahazo trondro, tsy nisy na ny ariary any. Raha vitako za nanao taxi amin'ny alina teneniko anao ty, za taloha manao taxi amin'ny alina, mbola mpianatra de nanao taxi amin'ny alina, tena maty anina amin'ny taxi mihitsy zay taloha fa zao ny zavatra nitranga. Misy fotoana ianao mandeha io asy io miasa eny amin'ny alina de any amin'ny roa maraina any esoriko ny lanterne de lasa am'izay miditra boîte de nuit de mandeha hatramin'ny 5 maraina. Misy fotoana miasa amin'ny alina tsy mahazo vola na ariary, manana 25 000 francs anao ohatra laninao natao lasantsi nandriky tamin'ny alina fotsiny fa tsy nisy olona nanakana na ariary. Marary ny andohanao am'izany, tena kivy ianao am'izany. Nefa za amin'ny ozy ianao tomobile na fa ny tomobiliko tamin'izany tsisy papier ana taxi de manofa lanterne sy papier an'olona manofa fa nahofana lanterne ary tsy voalohanao ny maraina kivy ianao. Azoko an-tsaina ny fa ny adi-tsain'i Petera hivimbina harona vida andeha ody fa tsy nahazo nandritra ny alina. Ny any an-tanàna efa miandry fa mba azonao an-tsaina am'izay ve ravana zany fifalian'i Petera hiverina hitondra odiny ray, ny olona rehetra hitondra ody daholy roa sambo kely. Ay reto zany fitahian'Andriamanitra, ay reto zany fahasoavan'Andriamanitra noho ny amin'inona, noho ny amin'ny fankatoavana fotsiny, fankatoavana ny Jesosy, fandraisana ny Jesosy, fanekena ny Jesosy hiditra ao amin'ny fiainana de fankatoavana zay naseny natao atsakany sy andavany. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy Tompo zavatany itsofako rano anareo fa raha misy eto olona vonona ny ampiditra ny Jesosy eo amin'ny fiainany akatoa tenin'Andriamanitra manomboka androany omaniny ny sambo kely faharoa, tena omaniny ny sambo kely faharoa, tena teneniko anao zany, omaniny ny sambo kely faharoa. Ka tamin'izany angerana bavy rehefa le tsy misy tsy nahazo olona tena tsisy olona nanakana mihitsy ny alina tontolo. Zay rehefa manao taxi de mivolan'ny olona nefa mivody lazaina sao de misy madinika de iny ny angalana. Raha kosana 15 000 tamin'izany de ny asasany tonga de tao lasantsy efa mahay taxi mihitsy RBT-ny. Fa le olona mihitsy ny tsisy tamin'izany. Fa raha vonona ianao androany ny olana aminareo tsy mbola mankatoa nareo. Jesosy miteny mandrosoany amin'ny lalina, nareo tsy mety mandroso amin'ny lalina. Ny zao fiarahantsika zao de fiandrosoana amin'ny lalina. Ny atao hoe mandroso amin'ny lalina de misy dingana ataon'ireo ankizy ireo izy fandrosoana amin'ny lalina. Tiana Rakoto Arzaka i Fabiola zanak'Andapa androso amin'ny lalina.
reo ankizy eo amin'ny groupe zay maharesy hitanareo miteny isan'andro eto mandroso amin'ny lalina ary mba miresaha amin'ny anankiray am'ireo nareo ravana de antaloha raha mitovy amin'ny fiainany taloha ny fiainany am'izao ozy le olona zay hoe zao zay efa ela ny saika hanao trano fa tsy nety mihitsy tsy nety nanomboka akory era hatramin'izay le trano fa rehefa nandrosony tamin'ny fivavahana teo tao izy izy a tao anatin'ny roa volana vita ny trano 2 étages vita trano rehetrarehetra de izy amazazy ka tsotra fotsiny tamin'izany anao mbola tsy niaraka tamin'izay mbola tsy nandroso lalina zay ke teneniko anao hoe raha vonina ny androso lalina ianao androany omany ny laka kely faharoa fa misy trondro omenanao eo mahavelona nge ravana ty fivavahana ty hitahian'Andriamanitra nge ravana ny fivavahana irosona lalina zany ny fankatoavana an'Andriamanitra nge miteraka fitahiana sy fahasoavana ravana malala ary tsy ny vola ihany zany maingana ny fahasalamanao ny manodidina anao alamin'Andriamanitra ny manodidina anao ny tena natonga ny Solomona mpanan-karem-be de satria ny adana izy a mpanan-karena fa tsisy adina ny didina nampiadanan'Andriamanitra inona ny arena ravana raha isan'andro no misy fahavalo manafika de maka ny arena fa ny alamin'Andriamanitra voaloha omeny fiadanana ianao fiadanana nomeko anareo fiadanako ny avelako anareo Jesosy tsy taka amin'ny fanomehana zao tontolo zao fiadanako nomeko anareo halleloia petraka am'izay ny fiainanao iovy io ho fahavalo no mipetraka voalohany de eo am'izay ianao mitombo fahasoavana mitombo arena mitombo voninahitra halleloia fa ny olana de zao te ho tonga am'izay isika te hameno sambokely anankiroa fa nefa tsy tia makato fa ny fototry ny fandrosoantsika amin'ny fivavahana de ny fankatoavantsika an'Andriamanitra sy zay lazainy manino ianao tsy mety mankatoa ny tenin'Andriamanitra zahatra rehetra toriana aminao eto teneninay ireo tenin'Andriamanitra daholo fahamarinan'Andriamanitra daholo de mba mankatoava am'izay fa efa sika tsy nanarato tsony petera teto efa sika kivy misy aminareo efa tady ho kivy ny fiainana mihitsy toy nareo tena tsy hitako tsony hoy ny mpanao boxe manipo gant aza tsipo ny gant fa raiso Jesosy ankatoavy ny teniny de ho hitanao halleloia ary hitan'i Jesosy am'izay zany a andininy fahavalo rehefa hitan'ny Simona Petera zany de nekohaka tamin'ny tombo Jesosy izy ka ny hoe tompoko mila amiko fa olomeloka nanenina mantsy izy nanenina izy le takizay a tsy ny teny le hoe sy efa tany foana nge zay Jesosy efa teo foana zay efa mivavaka teo foana fa tsy meto a Jesosy mandehana ho a de akatoavy aho a eny amin'ny lalina ary sainy arato a ny akavanana akatoy izy efa saika nipokao mihitsy ny naelona fa sofa teo Jesosy halleloia sorana n'Andriamanitra tsika rehetra samy ohatry zay daholo fa nanipokao daholo efa sika hivoaka ny ringy daholo efa nanipazan'ny entraîneur servieta daholo hoe voapa tsy amely tonga tampoka Andriamanitra de ny fona Petera melamo fa olomeloka andiny vasivy zay talanjony izy sy izay rehetra teo no ny abean'ny hazandrano zay azony talanjona ny olona mivokatra teneniko anao ravana joko avimbela aminareo tsy rehareako ny amin'ny tenako fa Petera teto tsy ndre hare fa ny olona ny talanjona tara zay rentenareo zay boka ny trosa tena hoe tena ketreto fa moto ray ho asisany nanana io moto io a efa olona folo nanaovana taratasy tamin'ny raha tsy voalohako ny vola de ho anao ty de olo hoe ty zany tsoanapasitena zao ty fa mba entiko ty a fa raha tsy voalohako anao de lasa anao ty magambo iny moto iny fandroritana mihitsy izavy ny tokony nazy sasa mahazo rétroviseur sasa mahazo pneu sasa mahazo jiro sasa mahazo guidon sasa mahazo tsy fantatro tsony sasa mahazo réservoir raha tokony tsy nanana fa tsy moto kely raisy izy zay mivady nanana tobila ihany fa
ny jantin'le tômôbily efa namidy tamin'olona de tômôbily miantona amin'ny vato navoakan'olona gazety mihitsy tam'izay de mba miantso ny commune zany mba ty misy fiarakodia eto akady vato a miantona fotsiny tsisy pneu eto ka anany efa iny tômôbily navoaka gazety iny satria namidy ny pneu tsisy tsoky fa zao ry avana nanomboka ny vavaka am'izay de araka ny teniko taminao teo le joroko avybela taminay niova ny asako teo ihany a mikirakiranyle resaka mivarotra fiarakodia vaovao mantsy ny asako tam'izany sy moto io asako io ihany fanampiakarin'i Jesosy teo amin'ny dingana ambonimbony kokoa tsy olo-tsotra ntsony miresaka amiko olo-mpanjakana am'izay miresaka amiko alleloia miona amin'ny lisitra miona amina tompona andraikitra ambonin'ny androm-panjakana alleloia ary zao ny zavatra nafinaritra gaga ny olona nisitaka aloha ny sambo kelinay tam'izany mivady zany tam'izany a nisitaka kely mihitsy aloha na teo anivon'ny fianakaviana teo anivon'ny namana gaga ny olona fotoana fitatyarina nomboka ny sokatra io fiainana io araka ny teko taminay efa tsy manana tsony tsisy mandeha taxi brosy taxi be rehefa hoe zanakay kely tam'izany fity pola kely entinay mivady amin'ny moto za eto aloha de mampinana fahalalena de vity ao anelanelanay ao lamosika ao trotrony zazakely mandeha moto saromana lama mba tsy ho sepotron-drivotra zay tena mianaka mandeha moto mandeha naiza naiza fa zao ny zava-nafinaritra nanomboka anakato jesosy hoe mandana any mandrosoany amin'ny lalina eny jesosy androsany amin'ny lalina zay nanomboka ny anatra tenin'Andriamanitra nanomboka niditra tam'izany rano batisa zany nanomboka tena nifady an'izao asen'ny baiboly fadiana zao niditra lalina hitako taizy zay mifady anina sanao alim-bavaka fa niditra lalina hitany mampionona taizy tia manao sariny do tsy nesorona ntsony le volomaso taloha na hitany sariny mampionona taloha fa ny baiboly ny tena azaky tiana ny volomasonareo aza hovavaina ny tarehanareo aoka ny vehivavy tsy hanao fitafin-dehilahy manana fahamasinana anareo niova nomboka niditra lalina ozy ny le manomboka ny nahantra mariny ty fivavahana reteo de zao ve ho firy taona reo mampionona de tsy mba mikarakara tena de ohatry ny masera fa niditra lalina nefa zao ry havana malala ny zavatranga fotoana fitatyarina be de be ny olona Madagasikara mahafantatra anay ny sehatra afantaran'ny olona anay zay mpivarotra tômôbily ary misy an'le fivarotana tômôbily eo mare masa io zay nanokatra an'io tam'izany androany filoam-pirenentsika io mbola maire-n'Antananarivo de zay zo mihitsy ny resaka tamin'izy iny tam'izany nangataka an'io eo mare masa io atao fivarotana tômôbily ara-dalàna mihitsy ary tsy vita mivarotra tômôbily fa rady rakoty salama mivady lasa mpabongady anao tena kony hoe mpabongady tena voninahitra an'Andriamanitra ry havana voninahitra an'Andriamanitra tsy reharehana any amin'ny tena ary tsy resaka zavatry nofo hoe ahoantsika eto fa anaona ny voninahitra Andriamanitra fa zay le tsy nanana afa-tsy motora iny manomboka niditra lalina fa nitahiny tompo zay tam'izany ozy nareo fa anisany mba varotra tômôbily mba nisongadina tao Madagasikara zay tamin'ny 2008 nanana site web zay tam'izany zay rery nanana zany hoe varotra tômôbily ao de efa manana site web de enonao anatin'ny site web io ny paozin'ny tômôbily ny ao anatiny ny feony hatramin'ny feon'ny tômôbily enonao raha ilaina takalo ny anaran'izany orinasanay zany tam'izany zao hoe be be no nanao an'izany hoe takalo zany fa zay no namorona an'izany voalohany takalo
ary misy client anay daholo isaky Madagasikara na any Diego na Majunga na aiza na aiza. Ina zavatra tiana tenenao, gaga ny olona tamin'izany, gaga ny fianakaviana, gaga ny namana mahita ao an-tokotaninay. Zay efatra tômôbila tsy ray tsy roa, 20 ny tômôbilinay tamin'izany. Taiza daholo, taiza reto ozy ny olona, ny trosa efa ho amina miliara afaka. Tsy taiza reny ravana malala fa atao anaty fakatoavana. Vavaka niditra lalina natsona ny sambo kely faharoa. Nitatra ny asanay dia nitatra ny aktivité an-takalotakalo tamin'izany. Lasa mivarotra trano amin'izay, varotra trano zay, varotra tany zay, varotra fiarakodia zay, manakalo. Gaga ny olona hoe ozy ny olona nininy foana tamin'izany hoe nanao hoe nanatina mpitaiza hono zay, satria raha ny fiainanay taloha taona vitsivitsy lasa tsy ampino zany. Efa hoe zay hoa tsy sahananana an'izany hoe tsy sahananana an'izany hoe nofinofy zany tsony, hoe nofinofy. Tadidiko mihitsy teo tanànay tamin'izany efa tsy nanana tôbily zay, misy tôbily ratsiratsy kely ny namana zay dia hafahafa kely zay dia zay mahatsapa dre rovina voambahana ohatran'io mampanofy sy de zany ho volohana tasay tsy manana tôbily zany tsony e, rovina vao avidy tôbily zany. Hozy Jesosy hoe zao mandroso fotsiny amin'ny lalina ary za mampahery anao io androany. Alleloia. Io fiainanao io tena afaka tena ho tonga amin'ny zavatra tsy nieritreretinao io, zavatra kely ny tsy ampy aminao dia ny fakatoavana. Ny fakatoavana zany dia tena fakatoavana. Aza idiana hevitra Jesosy, aza idiana hevitra ny tenin'Andriamanitra. Fakatoavy. Zany rehetra ny hijorona vavolombelona aminao zany ampahirezana anao fa tsy hoe irehareana any amin'ny inona. Alleluia. Mino fa ampahirenao zany. Dia talanjona izy rehetra no izy rehetra teo aminy ny habehan'ny hazan-drano izay azony. Gaga ny mpiara-miasa tamiko tamin'izany. Ireo mpivarotra tômôbila société ngeza be ao Madagasikara mpivarotra tômôbila ireo. Rehefa tonga ny appel d'offre ry havana amin'ny fanjakana dia mandeha any daholo mifankahitany daholo ny responsable ny marché public rehetra. Za ny sotenan'ny fiasana reny. Fa zao ry havana malala, gaga ny olona tamin'izany. Fa miara-tonga eo daholo fa ny offranay foana no mandresy. Hozy ny olona ty rado rakotosalamy ty ngamba midara. Tsy midara izy. Fa ny Andriamanitra kataovy dia Andriamanitra ny fahafenoana. Fehiny tômôbila ny société anay teny amin'ny ministera rehetrarehetra teny. Raha ny ambanivohitra lavitra any moto an'ny société anay azoko daholo ny marché rehetrarehetra. Alleloia. Satria naninona? Gaga sy talanjona ho an'ny olona. Ohatran'ny izay toerana hidirako dia fandresena. Gaga na ny patron anay ary gaga tamin'izany. Ary tena faly izy ary tena nomeny fanomezana manokana mihitsy ary havana amin'ny asako tamin'izany. Zany mbola fitahian'Andriamanitra tao. Tena rarakivy mihitsy le olona nidimby asako. Izy ny teo taloha tsy mahazo mihitsy ilay marché. Rehefa niditra zandry kely ary ananina ary tsy mbola nanao an'io hatramin'izay. Fa izy Jesosy mandroso fotsiny mandroso eny amin'ny lalina. Amin'ilay lalina iny amin'ilay fiarahana aminy. Ry havako malalako. Tena azahoana fahafenoana ny fidirana lalina amin'ny fivavahana. Io zavatra ataonao io ihany, fa ampiarahanao amin'ny fidirana lalina amin'ny fivavahana, ampiatrao amin'i Jesosy io zavatra ataonao io, na dia mpivarotra mofo gasy ary anasanao zao. Fa tena teneniko anao, fa mpivarotra mofo gasy tahian'Andriamanitra,
any an-tanànanay a misy olona mivarotra mofogasy ny etombohany efa trano firy zao vita izy tsy miala amin'ny fivarotana mofogasy tsy ny fialanao amin'ny asa zay ataonao sy efa hainao no vaolan'ny fiainanao fa fampidiranao an' Jesosy eo. Aleloia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra lasa ihany ny fotoanantsika fa faranaparanantsika ny tenin'Andriamanitra. 10 ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak'i Zebedeo izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Hitanao na ny asosian'ny Petera tahiny tompo. Ianao rehefa ianao ny tahin'Andriamanitra na ny mpiara-miasa aminao ary tahin'Andriamanitra ho azy. Miadana nge ny olona mifampiraraha amintsika rehetra raviny tsy nge tahiny tompo e. Tenteneniko anao zany. Rehefa manao zavatra dia miarahaba manao zavatra amin'olona tahin'Andriamanitra. Fa zay kasihan'iny olona iny dia mety ary ianao koa voakasika izany. Aleloia. 10 faharak'ambin'ny tsika izao. 10 dia toy izany koa Jakoba sy Jona zanak'i Zebedeo izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Izy telo lahy reo mantsy asosie tamin'ny amin'ny fiasanany tany taloha tamin'ny fanaratona fa tany amin'ny asan'Andriamanitra ireo ny lasa telo lahy reo tany nankavanan'i Jesosy reo Petera, Jakoba sy Jona reo. Aleloia. Dia hoy izy Jesosy tamin'ny Petera hoe hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao kosa dia olona no azonao. Aleloia. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Falifaly be Petera nahazo trondro dia izy Jesosy mantsy azy. Hitanao apekariko dingana ianao. Apekariko ambony kokoa ny zavatra ho ratovinao. Olona amin'izay. Ohatrina kilao an'ny trondro dia ohatrina kilao an'ny olona. Tsy takabidy ny vidin'olona. Hitanao hatramin'izay trondro fa hiakatra ho zava-tsarobidy kokoa dia fanahin'olona amin'izay. Hoy Jesosy hoe amin'ny manomboka eto hitanao zay fanaombo ny araka tamiko fa zao andao hanarahan'olona amin'izay tsika. Aleloia. Dia nampalahelo raha ny olona no nijery dia nampalahelo fa ny lozan'ny Petera ny fanjonoana ny fanaratona. Hoy izy hoe zavatra nety be iny dia najanona. Gaga ny olona rehefa na ny fianakaviana rehefa tonga ny fotoana mandeha hiova hifindramonina ho aty andafy izay menakavy kely. Hoy izy ny olona hoe mety ilay zavatra ataonareo ko maninona ny hajanona. Ny ranantany Madagasikara orinasa kely anankiroa mampioina nanana orinasa momba ny assurance, zany nanana orinasa momba ny fiarakodia, fivarotana, fanakalozana, garage, fandokoana, fanamboarana, salle de peinture, fandokoana tomobile, fanamboarana tomobile. Fa zao ry havana malala tonga ny baiko, tonga ny antso manaraka. Andao anareo hanarahan'olona amin'izay misy olona mila ny fanjakan'Andriamanitra ny andafy any. Misy an'izany tiana Rakotarizaka zany any, misy an'izany Arambony Valera zany any, misy an'izany hoe Fabiola Zanakandapa any, Mama Mivalitiana any, misy Andriamboarantsika any, misy Antsiry Amboaramielina any. Aleloia. Andao ataoko manarahan'olona navelan'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy tamin'alahelo anisan'ny hiranay nanaovana velomanay tamin'izany le hira hoe je suivrai mon Seigneur et mon maître. Satria maninona zay anirahan'i Jesosy zay alehan'i Jesosy dia alehanay. Tsy tamin'alahelo nandozanay an'izany zavatra zany na dia nety aza ny natao. Alehanay aty. Mety ny ankabetsahan'ny olona mankaty andafy dia zao ry havana malala mieritreritra vola. Marina zany tsy diso zany mila ravinahitra tsika aty fa tsara fantatrareo ho anareo izay mbola tsy mahafantatra fa nenay ny alehanay aty tsy vola, tsy le asa fa ny asan'Andriamanitra. Tena renay ny antson'Andriamanitra tamin'izany. Mandehana ary nanosika anay tamin'ny fomba rehetra mihitsy Andriamanitra. Zay tsy dia nazoto
tsy tena sote tena andao an'le zavatra ty ve izy jesosy am'zao sisa izao ataoko mpanarato-olona ianareo de reo nareo reo de fifaliana ho anay mivady zany misy batisa ho atao rapito zany fifaliana lavitra noho ny nandrato azandrano tamin'ny fotoana tao aloha androany za teteny amitsika rehetrarehetra ianao io olona tokony ahomby tsisy antony tsy tokony hampahomby anao fa mahatonga anao mbola tsy mahomby de zavatra ray de ray ihany ianao tsy mety mandroso amin'ny lalina androany tapoany hevitra ao miantso anao jesosy androany amin'ny alalan'ity toriteny ty misy fahombiazana ao amin'ny fivavahana ry havana tena teneniko anao fa tena misy fahombiazana ao amin'ny fivavahana tena misy fitahina misy fahavokarana ary tena afaka mitondra sambokely anankiroa ianao de arato mafimafy fa misy fahasoavana sy fitahina ny fitahiny Jehovah mampanankireina ho ny tenin'Andriamanitra fa tsy azo ny fisasarana atao zany andaotsika nompo an'Andriamanitra andaotsika nompo an'Andriamanitra andaotsika hiditra amin'ny lalindalina kokoa fa miova io fiainanao io tsy fiainana sahirana sy mahantra sy fadiranova zany no man'Andriamanitra ao atsika fa raha mandroso amin'ny lalina ianao de hitanao zany fiainana feno fahafenona ary tsy vitany ianao ny tahina fa ianao fitahina ho an'ny hafa zao raha am'tirity ao anatin'ny tirity tsika andray an'olo tena marina tokoe za jesosy tena nompo anao androso lalina am'izay jesosy tsy hiady hevitra zany hoe tefa teo foana jesosy ajanony manomboka androany ianao le miteny sainge efa mivavaka foana fa mbola tsy ampy matoa ianao mbola tsy tapavoaka mbola tsy niditra lalina ianao fa raha androany ianao napakeo za jesosy hiditra lalina de zao no teniko anao omany ny sambokely faharoa de omany ny arato mafimafy kokoa fa ongeza sy goavana sy betsaka ny vokatra horatovinao ao aorian'ny fanapa-kevitra zay ataonao sa hoe tain'Andriamanitra tsika rehetra mino aho fanapahiranao zany rehetrarehetra zany za rehetra nytenenanao teo tsy sanatria tsisy rehareny am'zany ary tsy ampafirin'izy eva hoe zavatra tokony hoe rehariany zany fa nyteneniny reny zavatra reny anomanana ny tenin'Andriamanitra jona vavolombelona aminao misy fahasoavana sy fitahina ary manova fiainana ny fankataovana ny tenin'Andriamanitra tahiny tompotsika rehetra andao ny olo teny tsika anatin'ny terity hoe ao ambany fahasoavanao Andriamanitra ny mety amiko tahiny jesosy fanoratena ny ilaina aminao fantatrao fa tsy tanteraka nefa nanekinanao asa tao anatin'ny alikisa taony ny atsonao ae mahoisan'ireo mpanomponao inona raiko inona no atahorako zay miaraka aminao tsy mba manana ia fa mahery matoky ampana ilanay tamin'ny batisy zany rehefa namalala de mba tianay zaraina aminao androandry aza matahotra ianao aza manana ia fa arao ny tenin'i jesosy mandroso amin'ny lalina de ho hitanao ny fahasoavana alleloia tsy miafina aminao toko mialo toko kuma sy nomendrika anao ekeo fotsiny anekeo ilak'Andriamanitra inona natahorako
raha ianao no mitsiro zany tiako za miaraka aminao hoe tsy mba manana ia fa mahery matoky ampanahy miainga ao amakivaky lalatsarotra aza matahotra ny miainga mety ho kify satria no fiany raha mba asendra mitady ravoravo-tanana Jesosy zay mpanompoana reto mba misy oy ianao e halleluia samy miteny hoe inona raiko no atahorako raha ianao no mitsilo zany tiako halleluia tsy mba manana ia fa mahery matoky ampanahy eo amany fahasoavanao afaka raha tsika vavaka mihitsy zany toriteny sy zany io zany dravana malala tsisy atahoranao raha andeha androseny amin'ny lalina ianao amin'izao fotoana zao raha mitenao tsy zay mandehana nisy fanahina ihany tao ampetera hoe omenatr'olona izy hoe mbola nandeha niverina tany ihany nefa efa tsy nahazo dia mbola hiverina eo ihany ianao aza matahotra fa raha Jehovah Andriamanitra no itokianao tsy homenatra mandrakizay ianao Jehovah no itokiako aoka tsy homenatra mandrakizay nditsika androso hoy Paoly manahafa anay za miteny anao manahafako ianao anay dao androso lalina midira amin'ny lalina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa ho hitanao fa tsy honono zany zavatra teneninanao zany fa tena ho fiainana ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao ry avako tahiny Jesosy anay ianao tsisy tokony hampisalasalanao tsy handroso lalina eto dia manao antsoavana rehetrarehetra anisan'ny dingana voalohany amin'ny fandrosoana lalina ny fidirana amin'ny rano ny batisan'ny fibebahana mbola misokatra amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana mbola misokatra ny samby fiara ndao ianao atao batisa ndao hiala amin'ny ratsy fanao andao hitady an'Andriamanitra tokony ho feno ny sambo kely mpiainanao tokony ho feno trondro hikakan'ny olona andao avelantsika ampilatan'Andriamanitra ho vain'Andriamanitra ampiakarin'Andriamanitra dingana ambonimbony kokoa io fiainanao io ho ataon'Andriamanitra misongadina kokoa io fiainanao io ho ataon'Andriamanitra fiainana mahateo-ty mahateo-onina ny fanekenao androso lalina ihany zay ihany tsy misy afa-tsy zay hivavaka itsika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo misaotra anao zay satria tena tianay tokoa ianao misaotra Jesosy satria tena nombanay teto ianao tamin'ity androany ity fangio Jesosy ny tsirairay avy androany meo hery meo fasahiana afaky nijoro androso
mbola sa hiverina eny amin'ny lalina no ny amin'ny teninao. Hoy Petera rehefa malala hoe no ny amin'ny teninao dia ho atao kiany zany. Mba hatovy ampy anao ty toriteny ty androany dia sahianao amin'ny teny hoe no ny amin'ny ty toriteny ty Jesosy dia ho atao kiany zay nasianao atao. Halleloia. Sotra Jesosy matoky ahako fa tsisy tanteray amin'ny reto ary hiala maina. Vitatra hoe zany mandro fotsy, vitatra hoe zany miantobilina izany, vitatra hoe zany mameno kitapokoka izany, vitatra hoe zany miasa tsisy vokatra, fiainana tsisy maminy, fiainana tsy matehonina. Fa hanomboka hiditra amin'izany fiainana feno fahafenona zany ny fiainanao ary ny ara-panahinao androso be dia be. Sahi manaradian'i Jesosy ry havana, manaradia azy amin'ny fosi-tsaina sy fanahy, samiditra any amin'ny lalina fa tsy ho afa-baraka zany ianao. Hiteny aminao ny olona aorianao hoe velona ny Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ity fotoanandroany ity, misaotra ny amin'ny fanatanteranao an'izao fotoana izao Jesosy, zava-dehibe taminay ity andro androany ity. Misandrata Jesosy dia tafio ny herinao zay tsirairay avy, azavelanao misy olatsaka na dia literaray ary zany teny zany fa samy amboly amo avy zato eny ty anatin'ny fonony tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra Jesosy io. Jesosy vorazaka anao malala ny masoa, alanao mihoatra lavitra no zava-nieritrretinay any ianao dia ho fefiky ny vokatry ny fivavahana, vokatsoa fitahina avy any an-danitra ny sambokely ny fiainan'ny retom-panomponao tsirairay avy dia hanandrana zany fahatsarana, zany vokatra azo tsapaitanana fa amin'ny Andriamanitra tsy azo tsapaitanana. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, miasafana masonao amboly an'izany teny zany, amokatra anondraka izany teny zany, amoa avy zato eny dia vosy satana didiko amin'ny raha Jesosy tsy afaka hitsaingo fa na dia litera ray tamin'izay nafavy-toetraza tamin'ity androany ity. Misy saotra Jesosy. Halleloia, amen. Ivavaka ao ny firenena raha navavy Marie-Jo amin'izao fotoana izao anao ny fitenenana tahiny tompo. Tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra miaraka hivavaka ary tsika. Mbola faly misaotra anao zay ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra ny amin'izany teninao zany zay nampitondrainao mpanomponao tamin'ity androany ity. Misaotra ka tena hoe tianay tsirairay avy zay manaraka an'izao fandaharana izao tokoa ianao Jesosy dia noentinao tetondray zany teninao zany zay manome fampanantenana anay fa raha androso lalina izahay dia andray vokatra tahaka ny Petera tamin'izany fotoana izany Jesosy. Tena mino fa zay rehetra nandrehan'izany teny zany Jesosy malala dia tena hoe anana fanapahan-kevitra tamin'ity androany ity ka tena hoe androso tokoa anao ny dingana zay ahafahana mahita an'izany herinao sy voninahitranao zany misy eo amin'ny fiainana tahaka nay tsirairay avy zay efa nandray vokatra tamin'izany fandrosoana zany Jesosy. Maro ny olona zay efa nanehoanao voninahitrao Jesosy teto amin'ity fandaharana ity dia matoky fa ao anatin'ity fotoana androany ity dia le fananao masina mahery hikasika sy hitari-dalana indray no foa mampanany tsirairay avy zay nandrehan'izany afatra izany mba tena handatsaka ny aratony amin'ny lalina ka dia ho tataka ny arato amin'izany fotoana izany tahaka ny reto mpianatra reto satria nakatony tenin'i Jesosy Petera nanaiky noho ny amin'ny tenin'i Jesosy dia tataka ny arato ny trondro marobe izay azo dia matoky Jesosy fanapa-kevitra ny tsirairay ka androso lalina hanapa-kevitra anao dingana rehetrarehetra zay mifankatohavana ny teninao tamin'ity androany ity dia misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao dia vavaka izay ankehitriny ho an'ny firenenay Jesosy malala izay tsisy miafina aminao tena hoe ao anatin'ny fahasairanana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fitotonganana tanteraka izany firenena izany Jesosy tandroany hijoroanay amin'ny bangy eto anatrehanao
mbola ifonanay foana izay endrika tsy fahataterahana rehetra ao amin'izany firenena izany ka mahatonga ny fahatezeranao hilatsaka ao amin'izany firenena izany Jesosy dia mangataka famindrapo sy famelan-keloka avy aminao izay ho an'ireo malagasy havanay, ireo malagasy namanay, ireo malagasy mpiray tanindrazana aminay Jesosy miaina ao anatin'ny mpangirifirina vokatry ny tsy fankatoavana ihany koa ny teninao Jesosy malala fandroany raha nisy miaina ny vahoaka malagasy zao teninao zao dia tena androso akatoy ny teninao dia ho tanteraka aminy tokoa ny teninao Jesosy ka tena hoe aneho ny herinao sy ny voninahitra ao ianao ary ampiseho fa ianao ilay Andriamanitra mahagaga izay manasitrana ianao ilay Andriamanitra mahagaga izay mampanakarena ianao ilay Andriamanitra mahagaga izay mahafoana ny tsy fandriampahalemana sy ny faharatsiana rehetrarehetra ao amin'izany firenena izany matoky a Jesosy malala fa fananao masina ne anokatra maso ny fon'ny olona masom-panahin'ny olona tsirairay avy any amin'izany firenena izany mba handraisana anao tompo sy mpamonjy satria tsisy vahaolana tsy azo raisina eo amin'ny fiainanay tsirairay avy raha lavitra anao Jesosy ianao no Andriamanitra mpanafaka ianao ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetrarehetra ary rehefa ianao no miasa dia tsisy masakana Jesosy dia vangio amin'ny alalan'izany teninao izany ny vahoaka malagasy mba tena miseho ny herinao sy ny voninahitra ao amin'ny firenenay dia ho firenena sambatra ho firenena feno fiadanana izany firenena izany Jesosy dia makasitraka anao tamin'ny fotoana rehetra izay natrehanao teto misaotrany amin'ireo fiarovanao rehetrarehetra ny connexion anay tsirairay avy tamin'ity fotoana androany misaotra tamin'izay rehetra tonga teto ary izay mihitsy Jesosy fa tsy alamaina izay rehetra tonga teto fa nandray avy amin'izany teninao izany ka hisy fanapahan-kevitra lehibe indray izay hirotsaka ho amin'ny tsirairay avy izay tonga teto dia isaorana mpanomponao izay niara-niasa teto dia atolotra eo anao rery ihany Jesosy ny voninahitra tamin'izay rehetra vita teto Aleluia Amen. Aleluia makasitraka andranavavamary zao tamin'izany vavaka mirehatra mahafinaritra Andriamanitra mahakira-pahasoavana ne amafy anao ary ianao misy ny anisan'ny tsofina rano na rehetra izay nandray anjara teto miditra lala ireo nareo rehetra misy ny andray anjara voalohany andray an'izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny sambo kely faharoa indray nefa ho feno zao etsona ny namana ho anao rehetrarehetra izay nandray anjara teo ho tahiny Jesosy any hoe sika rehetra nanatrika teto omany ny sambo kely faharoa omany ny arato matanjatanjaka ovain'Andriamanitra ny fiainanao fa zao midira lalina sahia mandroso amin'ny lalina fahasoavan'Andriamanitra no amintsika tsirairay avy tapitra ny fandarantsika fa tena nihoatra ary rapitsika hiaraka eto manomboka amin'ny 7 maraintsika dia efa miaraka eto miaraka amin'ny rahalahy Jonathan Lalatoja avy any Allemagne mitondra antsika anatin'ny commencement akira sy ny famotinana ny toroteny ohatry hitako eto sady ny amintinany Lalatoja an'izany toroteny rehetrarehetra zany ao anatin'ny fotoana fony ny amintinanao an'izany rapitso amin'ny 7 tsika miaraka eto dia manomboka amin'ny folo sasany amin'ny 1 ndray tsika anatin'ny Zoom anaty commencement miaraka amin'ny groupe izay maresy manomboka amin'ny ray sasany amin'ny 2 eo dia tonga eto indray mampionina mitondra antsika anaty commencement tsy commencement mitondra antsika anaty fotoam-bavaka sabata dia ho avy eto hitondra tenin'Andriamanitra afinaritra ny fiarahantsika rapitso tsy misy tsony ny fandalina vavaka fivenina aloha rapitso alina fa amin'ny lahady koa tsisy fa amin'ny lahatsinainy alina tsika miona eto indray azadino any amin'ny parc Montsouris ao amin'ny ao Paris 13e nanaovantsika batisa amin'ny lahady avy zao anareo izay tonga any amin'ny amiray any zay tonga any zay moa avy lavilavitra ty amin'ny province dia hiakatra any anao an'izany batisa izany fa rapitsiko tsika hiaraka amin'izy ireo anateraka ny batisa anaty fotoam-bavaka samy tain'Andriamanitra fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra isan'andro isan'andro 4 anatin'ny 4 ora 7 andro anatin'ny 7 andro raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio ianao dia mihaino ny akiradio.radio12345.com averika any akiradio.radio12345.com io no afahantsika mihaino ny onjam-peo Akiradio efa nisy nandefu ny lien dia mihaino finaritsika rehetrarehetra misaotra anareo misaotra andranapavy Angela mba hatsarovana azy mihitsy napavy Angela avy any Chine no mpizarantsika ny lien dia tahiny tompo ahereza manoroka masina sy mamy anareo daholo dia raha pitsindrayntsika mihaino samy matory mamy daholo vitantsika ny anjaran'Andriamanitra alao izy asa eo amin'ny fiainanao tahiny Jesosy daholo mahereza daholo